Fitondran'iza teto Madagasikara no hoe taleny kabinetitra ny fiadidinan'ny Repoblika tratram-body omby maka vola tera-drariny amina olona na vondron'olona na orinasa. Orinasa efa manana fahazondalana iasa eto raha teo fa te hanitatra ny asany no nakandra matoa Romi vola be ho takalon'izany. Tena mpanararaopahefana ireto mpitondra ireto fa ity ramatoa ity aloha izao no tratra. Azo hitarafana ny fomba fiasa sy ny fifandraisana aman'olona miara-miasa amin'izao fitondrana izao ny nataony ramatoa Romi. Na inona mety ho fanazavana na fanadiovan-tena ataon'ny fitondrana Rajoelina, na nanao congé izy na nankaiza, tsy congé mihitsy no anarana ny salorany na ny titra ananany. Izay titra ananany izay mihitsy no nampiasainy nakany ny vola be. Mampiasa aditserasera indray mantsy ireo compte maromaro ao anaty Facebook ao anadiovana ny fitondrana Rajoelina ary dia ilika tanteraka amin'ny ramatoa Romi. Tsy afa-miala amin'izao eloka manala baraka ny firenena manontolo izao ny fitondrana Rajoelina. Raha mahita loatra ankoatr'izay ny filana arabola hiatrehana fifidianana. Teraka ny aya mitady mpiara-miombon'antoka hitrandraka arena eto Madagasikara takalon'izany mahazo vola be ampandresena amin'ny fifidianana. Sailaza ny tena nandehanany tany Londres sy ny nampaniraka azy na ny mpiray kombakomba taminy amin'ny raharaha io ve ramatoa Romi Andrianarisoa. Mipoitra tsikelikely ny fomba fiasa mamoehatra fanaon'ity fitondrana Rajoelina ity. Iverina mbola izy ary ivoaka hatrany ireo atao hoe skandal ataon'ireo tompom-pahefana ankehitriny ireo. Ankoatra ny momba ny filoha Rajoelina izay tsy manana zopirenena roa na double nationalité fa efa iray ihany sisa, izany hoe zopirenena frantsay. Arahany rehetra maso akaiky ity raharaha Romi ity na eo aza ny efa fanapahan-kevitra no raisy ny fiadidinan'ny Repoblika momba azy. Ny andrasany rehetra ihany koa dia ny hoe iza atao anatin'ity fitondrana ity indray no hanao skandal amin'ny manaraka.